Resaka vaovaon'ny finoantsika nasipana avao zanary notokanana ny Ikara Masinda André any Ambohibary ny monseigneur Odon Maria Arsène Razanakolona moa tonga nanome voninahitra ny fotoana ary tao anatin'izany fotoana izany no niderany manokana ireo mpino anivon'izany fiangonana izany no zao ezaka lehibe vita izao. Dia tokanatsika rety ohatra ny asa sara ny olombelona ary koa niezaka natao teto amin'ity fiangonana ity hoentina an'ilay voninahitran'Andriamanitra raizaraka fanamasina avy. Notokanana omaly ny Ikara Masinda André Ambojanahary ny archevêque Antananarivo no nanatanteraka an'izany. Marihana fa efa nisy ny fiangonana teo an-toerana fa noho ny fahanteran'ny foto-drafitrasa sy ny fitombon'ny mpino dia tsy maintsy namboarina fiangonana vaovao. Nideranezaka natao mivavaka ny archevêque nanazava izy fa tany lavitra andrina ity toerana ity nefa nahavita foto-drafitrasa goavana tahaka izao. Izao no natao mba hananana toerana hideranan'Andriamanitra izay mendrika azy tokoa. Anaty araby efa navitanareo an'izao tao-davatra izao foto-drafitrasa liby misaotra dia misaotra an'izay rehetra niara nisy ala tamin'ity ahoan'ny mpanao soa ao ihany koa reo olona teto-dorana na fohy zavatra maro samihafa. Ny antony mba hananatika toerana ahafahantsika midera sy mankalaza an'Andriamanitra, toerana mendrika an'Andriamanitra reo voalohany indrindra fa tsy mendrika antsika. Izao loatsy hoe fahanaratsena sanatiany vavana fanamarena ny vita tsara lavitra noho izao tadiavina sahaza an'Andriamanitra raha tena fantatsika ny tena tora. Fa na izay azy efa zava-dehibe zao ary isaorantsika an'Andriamanitra fa nitahan'ny fiangonany Andriamanitra ary nanao zao zavatra mahafinaritra izao. Mirefy 1.30 metatra ny halavany ary 9.10 metatra ny sakany. Nanomboka ny taona 2004 no nanombohan'ny asa. Mitetina 50 tapitrisa ariary no vinavina ho fanamboarana ity fiangonana ity. 80 tapitrisa ariary no efa lany ary mbola malo ireo asa mbola ho atao. Raha ny hitantsika tamin'ny foto-drafitrasa vita teo dia mbola betsaka ny tsy vita. Ny fiangonana tranainy moa hitantsika eto akaiky dia izy io dia efa nanomboka nanaovanay école zany satria ny Masinda André zany dia manana école izay misy ankizy 200 koa any tanana antsika izay malala-tanana la afaka manampy amin'ny fanampiana amin'ny famitana tanteraka ny fiangonana dia mifaly mandray anareo zahay eto amin'ny Ikara Masinda André. Niezaka ataonay manaraka zany zao dia eo ny fanatodisana ny plafond sy ny ivelany manontolo izay atao mendrika ho an'Andriamanitra ity tran'Andriamanitra ity. Dia eo ihany koa moa zany ny famitana ny jiro moa zany izay mbola tsy vita ihany koa ny ety anatin'ny fiangonana fa ny mizana tamin'ity fitokana ity dia ny hotely ihany dia ny zanakam-pelezana manontolo nanatotosany asa sy ny fiangonana. Mbola mangataka fanampiana avy any malala-tanana ny tompon'andraikitra satria mbola tsy vita ny plafond sy ny jiro. Natao sekoly tsy mialon-jafy moa ilay fiangonana teo aloha ary mandray mpianatra 20. Marihana fa ny taolan'ny olon-tsambatra Victoire Somanarivo no natao tao amin'ny hotely nandritra ny fanokanana izany.